Ange et Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vatimax. Manoltranao vaovao. sarotra ny iny fa milamina ary manan-tsafidy araka nyzo fototra ananany ireo mpiasam-panjakana raha ny zava-misy teny avaradrano no tereny ireo mpampianatra sy izay misehatra amin'ny fampianarana anatrika ny kandida volomboasary ka ny sefisisy koa no niditra ny tsihatra anatin'izay ny tokony mitaky ny amoana ny vatsim-pianarana 5 volana miampy ekipe mao ireo mpianatra teny vodivorona androany ireo nitakina fa tsy vatsim-pianarana 3 volana araka ny tetiandro navoaka amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa hoy ny fanazavana olona manan-tsaina sy manana fahalalana mivelatra ny tokony isahana ny asa na solombavam-bahoaka ireo filohana ny toko politika ny solombavam-bahoaka tsy manana ny fepetra farafahakelan'ny takina izay hitondra ny firenena anaty fahoriana lalina mikolay amin'ny fampitehany sy ampiariana jony sy ny fiariana andranomasina ny fogovezo izay monina ny amin'ny faritany ny toliara amin'izao fotoana izao miaratsy ny vokatra noho ny fiatraika ny fiovany ny toetrandro sy ny fampitehany ireo alaongo anyvelany haritra 7 andro ny fitsarany ady eo amin'ny Israel sy Hamas raha raikitra ny fifanarahana amin'izao fotoana izao tafiditra anatin'ireo fepetra ampitsarana ny ady ny famitsoran'ireo palestiniana anarivony hoy ny lehiben'ny diplomasia britanika ny antsiprian'izay manatitra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity mianasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany matoa andahatsoratra avy hatrany dia nokafantsika ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity ho avy indray ny fifidianana mivoaka ny resaka fanondranana ntsokosoko ireo harem-pirenena eto Madagasikara fifandrifian-javatra ve sahina no antony mahatonga izany ary ao ary ny matoa andahatsoratra ankoatra ny goragora amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana ny kolikoly ny tsy fanaran-dalàna ny fanaovana amboletra sy izay fomba rehetra hitazonana fahefana mirongatra ary miamahazo vahana ihany koa ny fanondranana ny tsokosoko ny harem-pirenena eto amintsika ho an'ity taona 2024 ity manokana misy 770 ireo tranga mahakasika ny fitandrahana tsy ara-dalàna ny arena voajanahary tratra teto Madagasikara araka ny antotanisana voaka ny ministera tompon'andraikitra raha niezaka naneo ny heviny mikasika ilay fantratrarana gidro misy 770 sy sokatra miisa 770 tao Thailande ny voalohan'ny volana May lasa teo karazam-biby arovana ary tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ireo sarona tany ivelany ireo vokatra izay lafo vidy satria hatrany amin'ny 20 tapitrisa ariary ny sokatra iray raha amidy any Chine ka azo sary an-tsaina ve hoe ohatrinona ny vidin'ireo sokatra miisa 770 ireo vola betsy roa matany hoy ny tsy mahay manisa tahaka izany ihany koa ny ragidro ny zava-misy aloha ary arahany rehetra manaiky dia ny hoe rehefa fotoana manakaiky fifidianana tahaka izao vao mirongatra ary maro ireo harem-pirenena tafaporitsaka ny tsokosoko makany ivelany fifandrifian-javatra ve sa inona no antony tsy ny biby na ireo azo sarobidy ihany fa eo ihany koa ny volamena sy ireo vato sarobidy isan-karazany izany hoe tsy ireo arena ety ambonin'ny tany ihany no ahondrana tsokosoko fa tafiditra anatin'izany ihany koa ireo arena ambanin'ny tany miampy ireo arena anaty ranomasina ka amin'izao tranga izao ivoaka ve ny marina mikasika izany sa ho tahaka ny efa mahazatra eto amintsika hatr'izay lazaina fa misokatra ny fanadihadiana saingy tsy misy toy ny intsony izany andro vitsy aorian'izay raha nitatitra navoaka ny Transparency International Initiative Madagasikara ny volana martsa 2020 dia nanondrana andramena sy ebony mitotaly 4 sy raha hetsy taonina teo eo i Madagasikara ka ny 730 tamin'izy ireo ihany no ara-dalàna izany hoe tsy ara-dalàna avokoa ny 100 ambiny no amafisin'izy ireo tamin'izany fa ny kolikoly no isan'ny mampirongatra izany fitandrahana tsy ara-dalàna
amin'ny ambaratonga rehetra izany, tsy amin'ny maharafitra miady amin'ny kolokolo ny transparency, fa rehefa natao ny fanadiadiana na ny hevitra ihany koa ny olona dia mitombona fa ny kolokolo no mahatonga ireo fanondranana antsokosoko ireo voalohany indrindra eto Madagasikara. Fa ahoana tokoa moa no tsy nahitana eny amin'ireo karazana seranana eto amintsika, na serana mpiaramanidina izany, na serana tsamo, ireo karazam-biby mivoaka antsokosoko ireo. Raha gidro misy 720 izany ve tsy hitabataba ohatra raha nahita ranomasina? Izy ireo zay zatra mahita ravina tany anaty ala, ahoana tokoa nantavavoaka ireo kazo marobe nametrahana azy ireo ka tsy ho hita ny fitsiriana raha toka nisy izany fitsiriana natao izany. Fanampin'izay, raha gidro misy 720 dia tsy ho tsikaritra ireo mpiambina sy ireo mpiaro ireny faritra rovana sy valan-javaboary ireny ve hoe misy banga ireo biby ireo? Tsy maintsy nisy fiaraha-miasa napetraka tao, izay ilay hoe kolikoly, satria nampanantenaina ary samy nampanantenaina fa azo ny anjarany avokoa ny rehetra rehefa lafo any ivelany ireo biby ireo. Ka na inona ambara manoloana ity tranga na tantarana biby any Thailande ity, olona maro no tomponantoka amin'ny fanometanana tamin'izany. Voalaza hatreto fa teratany vahiny misa inona no nahiditra ponjavonjo maika ao Thailande, kanefa tsy maintsy nisy ireo niara-ny asa sy ny fanometanana tamin'izy ireo momba izany. Mazava ho azy fa tsy olona tsotra tahaka ireo mpivarotra mitady vola eny amoron-dalana no tomponantoka tamin'izany. Tsy maintsy olona manana ny maizy azy, mitazona andraikitra ambony ary mahita lalana ambanin'ny tany. Hatreto, zavatra tsotra no angatahany rehetra, ny ampodiana an-tanindrazana ireo biby ireo izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara, ary ny ampiarana ny sazy arak'izay voalazan'ny lalàna ho an'izay rehetra tomponantoka amin'izany. Fa tsy mandeha amin'izy alony ny fanamboarana ilay autoroute Antananarivo Toamasina amin'izao fotoana no ny tsy fanarahan-dalàna maro ataon'ny mpitondra hono ministry ny asa vaventy teo aloha Ajo Andriananarivelo raha naneho ny heviny mikasika izany. Fampotehana sy faharavana indray no vokatra izany raha ny zava-misy eny an-toerana no jerena. Fanadihadiana entiny Gaëtan Andriatsilavo. Ny volana febroary 2024 no natao arak'izay voalazan'ny lalàna ny appel à manifestation d'intérêt ho an'ny tetikasa autoroute. Voalaza ao anatin'ny ordonnance 001 na ny diditsy volana fa azo atao ny manao ny 3P na ny partenariat public privé amin'ny resaka lalana, ka ny irsony zany ho an'ny autoroute. Tapaka tamin'izany fa atao EPCF ilay izy, izany hoe ilay olona izay mitondra ny tetikasa dia sady manao ny étude, manao ny fanamboarana na ny construction ary mijery ny financement na ny famatsim-bola. Raha ohatra raisitsika zany dia mitovitovy amin'ilay natao momba ny aéroport ny Ivato sy Nosy reny. Dia izay appel à manifestation d'intérêt zay no nalefa tamin'io ahafahan'ireo olona zay manana hevitra natateraka an'ilay tetikasa amin'ny lalana mikotana iny. Vita ilay appel à manifestation d'intérêt dia efa nisy ny fametrahana ny hoe ny zavatra vita tamin'iny sivy raha tsy diso izay sivy ny entreprise nametraka intérêt amin'izany amin'ny fanotanterahana an'io. Sivy fanindray tsy voatazona noho ny avy eo. Dia amin'ireo sivy ireo zany dia naka décret ny fanjakana tamin'izany, zay napaka décret no hoe tokony apetraka lay comité technique hanao an'ilay dialogue compétitif. Inona moa natao hoe dialogue compétitif? Zany hoe rehefa voatazona zany reto entreprise sivy reto dia misy comité manokana zay nazahoana décret en conseil des ministres hijery sy hampianto tsirairay an'ireo entreprise ireo dia hanadiady ny tolobidy sy ny zavatra tianao atao mikasika an'io autoroute io. Akory nefa ny agaganay taty aoriana, za moa efa niala tao amin'ny fanjakana fa mitomboka ilay autoroute tsy niasa akory ty comité technique ty. Zany hoe tsy nisy consultation natao amin'ireo entreprise valo fa tonga dia ny anankiray tamin'ireo no lazaina fa hoe mahazo ny tolobidy. Zay tsy manaraka tanteraka ny lalàna zany, satria ilay tolobidy napetraka ilay appel à manifestation d'intérêt dia resaka dia EPCF no natao. Dia nefa ilay izy tampotampoka eo lasa mivadika marché public tsotra. Ny dikan'izay zany zatra anankiroa no tokony nataon'ny fanjakana, na ny fanjakana nanao déclaration officielle hoe foana ilay appel à manifestation d'intérêt iny dia manao appel d'offre vaovao dans le cadre marché public, na izy manohy an'iny dia tokony ho hajaina izay voalazan'ity décret zay niraisy ny fanjakana ihany. Dia atsika miteny zao dia ity décret ity
tsy mbola abroger ny fahafantarako azy zany hoe ny zavatra miseho am'izao fotoandro zany mikasika ny autoroute eo de tsisy zavatra manara-dalàna mihitsy de gaga ianao a raha ohatra misendra olana ohatr' zao le izy ny orinasa samkretio nahazo ny tsena natateraka ny asa fanamboaran'io ary vola mitetina 520 tapitrisa $, ny voalaza ho tetibidiny fanamboarana io lalambe mikodana io. Voalaza ihany koa nefa fa hiakatra tany amin'ny 426 tapitrisa $, zany raha miampy ny etra. Ny mahagaga, hoy ny ministra tompona andraikitra teo aloha, tsy nisy ny etude natao, tsy nisy toana ara teknika avy amin'ireo manam-pahaizana, nanomboka avy any amin'ny appel à manifestation d'intérêt hatrany amin'ny contrat de gestion amin'ny farany. Zavatra hafa nefa no niseho ary tampoka teo fa nitofana tany teny talata volonondro no hita izay tsy manaraka ny fenitra takina. Nambara ny ministra tompona andraikitra teo aloha ihany koa fa tranga tsy fahita maneran-tany izany hoe ny fanjakana no miantoka ny fanamboarana autoroute ao aminy ary vao maika fa ny fanjakana malagasy izay mbola miankina betsaka amin'ny famatsim-bola avy any ivelany amin'ny fananganana na fotodrafitrasa. Io zany tena mampametra-panontaniana mihitsy fa ahoana ny fomba fijerin'ny ny olona tsika am'izany hoe etsy an-daniny tsika mindram-bola avy any ivelany anaovana infrastructure de infrastructure farany lehibe eto amintsika de alohantsika amin'ny volantsika de mazava ho azy a tsisy etude vita atao anatin'izy io araka ny tokony ho izy tsy possible ao anatin'ny hoe ray volana na roa volana na heritaona de vita ny etude na autoroute zany 300 km io azadino fa mbola mamakivaky a faritra rovana ny koa io de gaga mahita hoe vita ny étude d'impact environnemental ary efa manomboka ny asa vao atao ny étude d'impact environnemental tsy nisy asa teto Madagasikara miaraka amin'ny mpamatsy vola ka afaka natomboka raha tsy vita aloha ny étude d'impact environnemental ary tsy mandray any fangatahana famatsim-bolanao mihitsy izy raha tsy ho ny vita voalohany zany hoe amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany tsy hisy mpamatsy vola hiditra amin'io mihitsy raha hoe tena mpamatsy vola atao hoe azo tokisana na hoe mpamatsy vola sérieux anao nio bailleur sérieux anao nio. Ny 12 Mey 2024 te hivina nilaza ary nanamafy ny teo anivy ny ONE na ny Office National pour l'Environnement fa tsy mbola nahazo fahazon-dalana raha tontolo iainana araka nefa voalaza teo ny tetikasa autoroute na efa nanomboka namariparitra sy nanotitra ireo tanimbary sasasasany izay anaovana ny lalambe mikodana na ilay autoroute aza ny fitondram-panjakana. Manoloana ny zava-misy eny amin'ny kianja amin'izao dia efa fantatra zareo dia efa nisy fipetrahany raisy manoloana azy efa ampahafantarana ho an'io izay hoe tokony halavana be ny environnemental fanomboana tetikasa. Efa nampahafantarana ihany zareo izay zavatra ihany mandraikitra anao an'io hoe alefaso le izy izay moa tonga antsika tafiditra ao anatin'ny tompana fanaovana tatitra fatongavana le tatitra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ety amin'izao an'io dia mirosotsika ny fanaovana fanombanana ara-tontolo iainana amin'izao fotoan'izao. Tsy ny andro ela nisorona tsy eo amin'ny toerany intsony ny tale generalin'ny ONE raha nilaza fa tsy nisy io fahazon-dalana ara-tontolo iainana ho an'ny tetikasa autoroute io. Miariary araka izany ny tsy fahaiza mitantana ataon'ny mpitondra, tsy misy ny fiomanana mialoha ary tsy misy ny paikady apetraka mialoha amin'ny fananganana tetikasa goavana tahaka ny autoroute. Vokatr'izay fahampitehana no hita ary miteraka fahasairanana ho an'ny mponina voakasika. Ny zavatra hitako teny toerana teny aloha dia tena mampitondra fahoriana n'le vahoaka an'le izy satria roa taona teo aorianany nametrahana ny vato fototrany dia nahariary raha tsisy voarain'ireo olon'ireo ny resaka onitra tokony omena azy. Tadio tsara fa ny resaka indemnisation dia mikasika voalohany indrindra aloha ny perte d'activité zany hoe ny vokatra sy ny voly izay teo amboniny teo fa eo ihany koa ny resaka tany. Asa raha azontsika sary an-tsaina fa ao anatin'ny nandritry ny roa taona zany no tototra ny tanim-barin'olona, misy 12 vavy eo, misy 4 vavy eo, dia nefa le olona tsy nahazo nahariary hosolony zany ao anatin'ny fivelomany. Fahantrana tena fampidirana olona ao anatin'ny fahantrana tena mangitsikitsoka ane zany toe-tsainy zany ary tsy manaja lalàna tanteraka. Ny olona tsy mandazy anaovana an'le tetikasa fa ny zoany kosany ny fanjakana angamba ny tokony ampiseho modely hiaro ny zoany voaka malagasy voalohany indrindra. Fitsika ve mieritreritra hoe io entreprise ao io raha tsy nahazo vola dia anomboka an'io asa io dia maninona le voaka malagasy monina eny no atao ohatr'izany koa ny fivelomany.
fa mitovy amin'le entreprise any angery zareo e donc zany zavatra zany zany a io zany de mampetraka mpantaina angeza be daholo zany hoe tsy fanarahan-dalàna be da be a no anatanterahana ny autoroute io. Ny autoroute natao amboletra tsy mandeha amin'izay laoniny fahampitehana no hita ary ny RN2 ihany koa natao tsinotsinona ka miafara amin'ny fahampitehana hita sy ainan'ny mpampiasa lalana ankehitriny. Rary ny ranotaraina hatramin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamaty vola amin'ny Madagasikara tahaka ny vondrona Europeanina. Na no autoroute tsika na tsy hanao autoroute route ny lalam-pirenena faharoa tsy maintsy amboarina satria voalaza ny lalàna ihany koa voalaza amin'ny lalam-panorenana zany fa malalaka mivezivezena eto Madagasikara. Zany hoe ny olona zany afaka rehefa manao autoroute zany ianao dia tsy maintsy manana safidy ny olona hoe andray sa tsy andray an'iny autoroute iny fa tsy azonao terena andray an'iny. Dikan'izany zany lalam-pirenena faharoa dia tsy maintsy amboarina foana. Raha ny vinavina ny vola tokony holanina amin'ny lalam-pirenena faharoa anatsara anazy atao anatin'io projet atao amin'io dia eo amin'ny 300 millions de dollars eo. Amin'izay 300 millions de dollars zay 20 kilometatra no averina tanteraka ren'le misy fiakarany ireny zany atao 3 voies dia ny ambiny hatsaraina. Raha manambola ny fanjakana malagasy 300 millions de dollars zany mitovy amin'le vola ho débloquena ihany amin'ny anaovana autoroute azo natao tsara zany androany namerina an'io vola io amin'ny nanamboarina ny rotona lalam-pirenena faharoa. Dia isany natonga an'le 200 millions de dollars namen'ny Banque mondiale ny hoe ny apahany lehibe amin'io dia hoentina manamboatra ny lalam-pirenena faharoa. Mety tsy nafenao an'le 300 le izy fa azo neverina tsara mihitsy hoe na 100 millions de dollars tamin'io ary dia afaka nanatsarana ny lalam-pirenena faharoa. Misy koa moa le fepetra raisinao anatiny eo ny misy composante catastrophe le izy reny nataony hoe cercle reny nasiana an'izay daholo le projet mba ahafahana tonga dia misy famatsim-bola tonga dia vonona an'io izay anaovana an'ireny lalana hitanareo reny tetezana amin'ny lalam-pirenena fahafito reny Ambomandroso Mandoto sy ny isan-karazany reny. Zany efa voavinavina tao anatiny daholo fa androany aiza le izy. Ary marina ny tenen'ny ambassadrice ny Union Européenne reny hoe vonona ny olona fa rehefa nahita nanaovana n'ilay politika na fanamboaran-dalana teto Madagasikara tsy fampiasana ny fond routier sy ny rehetrarehetra dia niemotra daholo ny hoe fa inona moa zany ny anamboarana lalana kanefa tsy misy paikady mazava ohatrany teo alohantsony no ataonareo amin'ny fikojakojana azy. Dia androany dia izao nefa rahantsika potika ny vola tsy mazava ny lalana potika dia tsisy olona ampindram-bolantsika ao anatin'izany zavatra tsy mangarahara maro samihafa zany sy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanana ny lalana. Mampalelo amin'ilay izy efa teo an-dalana amoaka ny Madagasikara atao anatin'ny fahasahiranantsika dia izao miemotra izao indray. Raha tsy hivina voatany amin'ny fiandohan'ny tetikasa no efa nahitana olana maro io fanamboarana autoroute ka say ny Andry Rajoelina atao io. Ny zava-nisy voalohany ny 3 Desambra 2024 i Andry Rajoelina no nanambara fa atomboka ny taona 2024 ny autoroute voalohany eto Madagasikara. Ny fahatelon'ny volana Desambra 2024 izany hoe efa ifarana ny taona 2024 vao nitanterahana teny talatany volonondry ny fametrahana ny vato fototriny autoroute izay mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay mirefy 700 kilometatra. Raha toka iray volana talohan'izay ny fahatelon'ny volana Novambra 2024 no natao ny fanaovan-tsony fanaraha-piaramiasa niaraka tamin'ilay orinasa Egyptianina Sam Crete izay anatanteraka ny asa fanamboarana. Fametrahana vato fototra nentina ilazana fa notanterahana ilay fampanantenana napetraka. Ny nanaitra ny maro ihany koa dia notapahana tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny volana Septambra 2024 lasa teo izay tao anatin'ilay governemanta ifarimbonana ny fanomezana lalana ny ministeran'ny asa vaventy iroso tamin'ny fandoavana ny ampahany voalohany amin'ny asa fanamboarana ilay autoroute. Tsy nisy ny mangarahara ka nilazana hoe ohatrinona ny tena teti-bidy avoaka amin'io ampahany voalohany io ary tsy voafaritra hoe ampahany amin'inona no andoavana ilay vola. Ireo rehetra ireo nilazana fa tsy misy mandeha amin'izay laony ny fametrahana ny autoroute fa ampitena no hita satria potika ny tanin'olona voatototra, potika ny RN2 verina anjavona ny volam-bahoaka. Raha ireo zava-misy ankehitriny ireo ho say ilaza ve ny mpitondra fanjakana fa ho vita ao anatin'ny 4 taona io autoroute io
ny 20 kilometatra voalaza fa ho vitaina alohan'ny farany taona 320 aza. Inona no vita? Sa ve atao tahaka ilay RN13 ihany koa ka nilazana fa tsy anaovana politika intsony raha tsy vita? Tsy ampy ny fiarovana ny sisin-dranomasina ho ny tompony andraikitra eo anivo ny fahatseranana raha nanao ny heviny mikasika ilay fatratrarana sokatra sy ragidro tany Thailande androany. Nilaza ihany koa ny teo anivo ny ministera fa efa irosona ny dingana fanamamerina tanindrazana ireo biby ireo. Gaeton Andriatsilava Otrany no mitondra ny Tsipriana izay. Ny voalohany volana Melasa teo no nanao fanambarana mikasika ireo sokatra miisa 770 sy ragidro miisa 27 tratra tany amin'izy ireo ny polisy thaïlandaise. Teratany vahiny miisa 9 no sarina tamin'izany ka naiditra ponja vonjimaika ao an-toerana. Nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety androany 3 andro taorian'ilay zavanitranga. Nilaza ny minisitra tompony andraikitra fa ho raisina ny fepetra ahafahana mampody ireo biby ireo eto an-tanindrazana. Efa manderaka ny teneniko toa ny fifanakaroza-kevitra miaraka amin'ny polisy thaïlandaise sy ny polisy malagasy. Mbola misy enquête tokony tapirin'ny polisy thaïlandaise koa sur place fa efa manomana izahay miaraka amin'ireo transporteur reo na dia ny roplanina cargo na dia ny sambo efa mangataka cotation na vidiny mba azahoantsika mamerina an'ireo biby reo eto Madagasikara. Ny fiarovana ny sisin-dranomasina eto amintsika no lesoka ka natavavoaka ireo biby ireo any ivelany antsokosoko. Hoy kosa ny tale generaly ny fahatseranana raha naneo ny heviny mikasika ity tranga ity. Nambarany fa tsy nivoaka ny poro ireo biby ireo. Ny tena lesoko ngamba dia au niveau de surveillance côtière antsika satria avec nos 5000 km de côte dia les dispositifs afahana manao contrôle an'ireo no mbola mila tsaraina. Ohatra amin'izay ny volana novembre tamin'ny taona lasa dia manao patrouille miaraka tamin'ny force navale tamin'ny côte est iny dia anatina fotoana izay fohy no azo atao mety hoe ray volana sy tapany nefa tokony en permanence ny patrouille mandeha. Ohatran'izay koa ka ny avaratra ndrefana tany izay aiahina dia misy ny patrouille natao tany. Dia reny no mila tsaraina satria araka ny fanadiadiana mbola mitony ny fanadiadiana hatreto dia ambony ny fomba afahana miteny hoe tsy mivoaka port sy mivoaka aéroport ireo biby ireo fa mivoaka ny atao hoe zone non occupée. Andrasana hatreto ny fampodiana an-tanindrazana ireo biby izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ireo. Andrasana ihany koa ny vokatry ny fanadiadiana voalaza fa atao eto an-toerana ankoatra ireo fanadiadiana iarahana amin'ny anivelany mikasika ity tranga ity. Raha ny fanondranana antsokosoko ireo biby sy harem-pirenena tahaka izao no mitoy. Inona intsony no an'ireo taranaka any aoriana dia ho sanatria ho tantara ve sisa izany hoe gidro sy sokatra izany. Mifandraika amin'izay fahatrarana harem-pirenena izay hatrany kolikoly firaisana tsokombakomba ary misy olona tsy manatanteraka ny andraikiny ao matoa tafavoaka ireny biby arovana ireny ho ireo mpanao politika naneo ny heviny tamin'ity androany ity. Manana andraikitra voalohany amin'izany ny mpitondra fanjakana ankehitriny fanadedena. Hoe mba manahoana zany ny fitondram-panjakana izay manana andraikitra voalohany amin'izany satria matoa reny tafavoakany zavatra voarary reny arovany reny dia misy firaisana tsokombakomba zany. Aza dino fa firaisana tsokombakomba tsy maintsy misy ao anatin'ny tompony andraikitra aloha amin'ilay olona manatanteraka ny asa eo ny olona meny fanjakana vola na mivantana na ankolaka iaro anireny atsika reny ka matoa reny tanin'olona any voatratra araka nyfanotainareo dia tokony andiny tena zany ny tompony andraikitra voalohany eo. Zay zany tsy anodonako an'ilay izy mihitsy hoe politika fa politika inona kay zany izy indray zany no tenenina fa manao zany fa misy olona tsy manao ny asany, misy olona miray tsikombakomba fa tsy ianao mandeha ny amin'ny arabe iny akory ny avitan'izany hoe amoakan'ireny vato izy na any amin'ny serana tsambo na any amin'ny serana mpiara-manidina any sarotro zany raha tsy olona manana andraikitra ao amin'ireny toerana iarovana ny fivoahana eto Madagasikara. Dia averiko indray mandeha tsy tombotsoa atsika zany, mamenatra atsika zany, tsika mametraka lalàna ary lalàna iraisantsika amin'izao tontolo izao ilay izy satria fantatra fa dia biby arovany reny. Tontolon'ny toe-karena izy akony amin'ny sehatry ny toe-karena eto amintsika ny fiatoan'ny famatsim-bola avy any ivelany raha toa ka misy izany onona ny mpahay toe-karena ny Madagasikara izay miantehitra zato isanjato amin'ireo famatsim-bola avy any ivelany fitinokoloina.
Ny fanjakana tsara tantana sy ady amin'ny kolikoly anatin'ny firenena iray no isan'ny maritra voalohany isokafa ny varavarana avy amin'ireo mpamatsy vola. Ny zava-misy eto Madagasikara izay mifanohitra amin'izay raha ireo fanehoan-kevitra maro samihafa. Mafy ny fepetra hafana mahazo ireo vola avy amin'ireo mpiara-miombina antoka avy any ivelan'ireo, izy ireo izay manao fanady adiana lalina manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena. Hosarotra ny anarenana ny toe-karena malagasy raha toa ka miova hevitra ireo mpamatsy vola avy any ivelan'ireo amin'ny fanomezana fanampiana ho an'ny Madagasikara raha nambara ny mpahay toe-karena. Misy anankiroa ny fiantraikan'izay na zany tsika avy hatrany dia misubira ny conséquence an'izay a. Les conséquences an'izay dia mazava ho azy fa ny fidinan'le midina zany le vola vahiny fanampianantsika dia tsy afaka tsika hikarakara ny ara-tsosialy, tsy afaka tsika haloianao an'ireo les grands investissements, tsy afaka tsika hanohy ny fanarenana institutionnel sy ny rehetrarehetra ny dikan'izay zany a. Rehefa tsy afaka manao an'izay tsika dia tsy afaka miroborobo koa zany ny secteur privé na ny industrie satria tsy afaka mifanohana intsony ny fanjakana sy le secteur privé. Dia le fanjakana amin'izay mety hanana tendance hoe hampiakatra ny impôt sy ny taxe takiny amin'reto le secteur privé reto hitadiavany vola zany ahafahany manatanteraka ny fandoavana ny karaman'ny mpiasa-panjakana, ny fonctionnement ny institution publique rehetrarehetra reo Aina isatra araka izany ny toe-karena malagasy raha toa ka mibaribariny tsy fanaran-dalàna amin'ny endriny maro samihafa hitantaratra eto amin'ny firenena. Ireo vola azo avy amin'ny mpamatsy vola ireo izay mandray anjara hatrany amin'ny fampihodinana ny asa-panjakana maro samihafa. Dia lasa tsy afaka tsy manana vola anaovana investissement firy-tsony ireo privé reo tsy afaka hanao création d'emploi izy dia misy ralentissement économique zany, midina le PIB zay ny anankiray, zany hoe ny ari-karena midina dia miena zany ny vola miditra any amin'ny olona tsirairay, miena ny revenu tsirairay, dikan'izay dia hoe memahantra zany le malagasy. Eo ankilan'izay izy memahantra zay nefa ny ara-tsosialiny koa tsy voakarakara, na ny ara-pahasalamana zany io tsy zarizary daholo, na ny hôpitaly andana ny tsy zarizary kokoa no misy amin'izao tahaka an'ireny le taloha efa mahazatra antsika ny anatr'izay ireny moa le izy, fa nisy fotoana mba metsara kely le izy, misy fotoana miverina meratsy fa meratsy zany reny ara-tsosialy rehetrarehetra reny. Dia izay le hoe mahantra le vahoaka. Ny risque an'izay moa zany dia tsy maintsy isy korotana ara-politika indray satria ireo vahoaka memahantra ireo tsy ahatate an'izay dia hikorotana izy. Jaivana hatramin'ny omaly-telomeno nanao fitsirihana manokana eto Madagasikara ny solitena ny FMI na ny Fonds monétaire international amin'ny fampiasana ireo famatsim-bola tonga eto Madagasikara. Izy ireo izay tsy mionona amin'ny tatitra ny taratasy fotsiny ihany fa mijery mivatana ny zava-misy. Dia n'izao no tokony hijerena ny fomba ahafana mitrandraka anarena anaty no tombotsoan'ny toe-karena malagasy isorohana ny fekinan-doha amin'ny any ivelany raha nambarany ity mpahay toe-karena ity hatrany. Dia ilafim-baovao indray tompoko lasy tompoko vavy manakatona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Isy atao anatin'ny doka fohy isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Dahoary. Sambatra miaraka amin'ny Zarakado ararodiny fihenam-bidy amin'ny iPhone Prime sy Wikif Max 4G sady mbola toloranay écouteur earbuds tellement ihany koa ianao ihainona mozika amin'ny fety miampy bonus méga isalofena amin'ny fotoana rehetra aza tara hatramin'ny 3 aprily ihany hitanao any amin'ny tellement akaiky anao. Mamerina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasanao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany hiavaka ny fankalazana ny fetin'ny Pentecote
ao amin'ny espace matamana Antsirabe amin'ity taona 2024 ity. Izy ny fampisehoana goavana izay iarana amin'ny tarika Oladada ny alatsinainy Pentecote 20 volana May ho avy izao, manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro amin'ny vidim-pidirana 5,000 ariary. Ity toerana ity izay isan'ny toeram-pitsangatsanganana miavaka ao Antsirabe ary efa vonona tanteraka ny tompona andraikitra indray ireo vahiny ho tonga iny an-toerana. Kolo Antsirabe. Toy ny isa-taona dia efa vonona indray ny espace matamana eto Antsirabe ho an'ny fanomanana ny fetin'ny Pentecote. Izy arak'izany ny fampisehoana goavana izay iarahana amin'ny tarika Oladada izay ho tanterahana ny alatsinain'ny Pentecote 20 volana May 2024 sy 2024 avy izao. Manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ny fampisehoana amin'ny vidim-pidirana 5,000 ariary ary ny vavahady dia misokatra manomboka amin'ny 7 ora maraina. Efa vonona hoy ny tompona andraikitra eto amin'ity espace matamana eto Antsirabe ity ny fandraisan'ireo vahiny izay tonga hiala voly eto. Ary anisan'ny tena mampiavaka ity toerana ity ny fananany velaran-tany lehibe sy dadasika izay ahitana ireo karazana kilalao maro samihafa ho an'ireo ankizy. Eo ihany koa ny dobo filomanosana sy ny toerana fisakafoanana lehibe izay ahitana ireo sakafo maro isan-karazany. Espace matamana moa mahatoerana malalaka anazy sady madio mafinaritra zavaboary mangeza be ny piscine, sakafo isan-karazany misy hatrany ny fandaminana hatrany amin'ny lalana amin'ny circulation ny mpivarotra be ny vavady anakefatra mivotony mahazatra. Lundi de Pentecôte indray zany fotoanantsika eto miaraka amin'ny tarika Oladada amin'ny fidirana 5,000 ariary monja dia tomy mahazatra amin'ny 7 ora maraina dia mivoy vavady. Kisikely manao piscine, manao baby, makeny amin'ny parc enfant dia vony izay andray anareo amin'ny sakafo maro isan-karazany boisson glacé tsara, toerana malalaka tsara sady madio tongava mara. Miavaka ity espace matamana ity raha oharina amin'ireo toerana fialamboly maro samihafa eto Antsirabe, hoy ireo olona sendra tafarisaka tamin'ny mpanao gazety tonga ny alavoly didi an-toerana. Efa reraka n'ilay rotoroton'ny fiainana andavanandro any an-tanàna na dia mba nivoaka kely izay androany dia nisafidy etỳ amin'ny espace matamana. Sambasamby izay ny tety fa mahafinaritra tamana. Hafa ihany izy aloha raha noharina amin'ny toerana rehetra efa nandehanana hafa mihitsy. Manentana antsika rehetra izay mbola tsy taty amin'ny espace matamana, manentana antsika ho avy aty fa mahafinaritra be mihitsy aty na fandraisandry zareo na zavatra rehetra izay misy aty. Manentana antsika rehetra ponina eto Antsirabe na tsy eto Antsirabe ary fa vahiny mandalo ianao mitsidia aty amin'ny espace matamana fa tena mahafinaritra be aty. Ho afa-po ianao raha tonga aty amin'ny vidina mirary dia mirary tokoa. Misy izay tadiavinao rehetra aty na kilalao ianao na te alavoly ianao na te ilomano ianao anao baolina ianao na te mba sakafokafo kely ianao na isotrosotro kely ianao dia misy izay tadiavinao rehetrarehetra aty. Araka izany dia hiavaka ny fetin'ny Pentecote amin'ity taona 2024 sy 2024 ity ho an'ny eto amin'ny espace matamana eto Antsirabe amin'ny fampisehoana goavana izay iarahana amin'ny tarika Oladada izay ho tanterahana ny alatsinain'ny Pentecote 20 volana May 2024 sy 2024 avy izao manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity ana ity dia tsy izy fa itsy vahoura izay vao amin'ny foko Mike. Miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao an'ity ana ity. Nivoaka ity ny boky mikasika ny Mike izay nosoratany Thierry Cron. Inasinina avy tompoko no tena hoe antony moana io boky io. Miarabany Madame Daniela dia miarabany mpanaraky tampaka ny École TV dia io boky io ny antony dia nisoratany Thierry Cron nandalo any amin'ny Mike izy mahita fa sahirana izay Mike amin'izao resaka fivelomana resaka fiainana za efa tsy anaty ala efa ivelany ala dia alanay efa miapotika mialany dia isaorana kely fa nitsangana MNP niaro an'io ala eo tsangana fanjakana fa no hoe indrona kely dia misy kely dia tsy zakanay koa anao satria zahay koa raha vo mipetraka ao anaty ala no mihaza ao somary saintsairana fa misy magnevoka avao sasany ambanimbany any aminay fa tsy aty an-tanàn-dehibe fa sasany ambany any dia farany amin'izay tapa-kevitsy mety Thierry Cron miaraka amin'ny Telema sy Fondation Action nanao an'io boky io mba ho amidy eto Madagasikara, amidy ampitan-dranomasina mba misy ampahany kely mandalo aminay Mekea mba hiahinanay. Zay ny votoatiny. Nanao ana tompoko ny hoe resaka hoe fiara-miasa sy ny fasarotana teo amin'izay hoe famoahana io boky mikasika ny Mike io. Fiara-miasa amin'izay moa
I amin'io ala fa miaritsy no zahay fa tsy misitraka n'io alany mekeo na tonga tapa-kevitsy rozy iara-iasa anao an'io boky io mba isy fidiram-bola mba handalo aminay meky mivantana ny vola vidin'io boky io mba igny koa ro ivelomanay zay tena nitaka androzy tena isaoranay androzy koa moa zay fa tena nandiniky be rozy maika mety aminay ary ny ankegnanay nakatoavinay zay hoe atavinareo fa mety zay. Raha iresaka kosa mahakasika ny hoe vidiny aiza no ahitana le boky mikasika ny meke io dia ohatrany ahoana ny vidin'izay boky zay? Io boky io zao mipetra-drozy mety raha tsy diso zay amin'ny fondation asy zay ipetrarany vidy varotany dia ray hetsy ariary ny vidin'io boky io. Zay zao ny vidin'izay eto Madagasikara. Raha iverenantsika le mikasika ny hoe fampitehan'ny ala teo inaviny mety hoe vokadratsin'izay ho anareo foko mikesy ny faritra misy anareo amin'izao fotoana? Malahelo dia malahelo zay meky fampitehan'io alanay. Tsy zahay moa ro namotika azy fa olon-kafa tsy meky ary mamotika azy. Nefa sarobidy aminay io alany mekeo. Ao fiainanay amin'io alany mekeo. Ao na resaka sakafonay voajanahary tena natrely io amin'io alany mekeo. Avy ambany tany avao iaby ireo sakafonay ovy ala, babo, iaza zahay, eriso, tabotriky, tandraky, rao ny laokinay, tately, rao ny siramaminay sakafony. Ireo tsy amidy nay fa sakafo aninay avao. Dia zay raha zay raha fa nidiran'olon-kafa tsy mekea rasa nanampaky hala gn'olo, nanao katsaka, namboly, nandoro ala. Dia zahay mekea tompony amin'izay koa maika tena ataondrozy ialany amin'io ala eo. Fa ireo olo mpamotika ala reo tena manana kobay mahery vaika matanjaka. Dia zahay tsy manana an'izay zahay mekea fa lefitsy famaky dia tsy mahavaly zahay. Dia raha fa tonga moa ny fanjakana nanao an'io dia nisaoranay fa hoe zahay tsy tokony iala n'ala eo tena marina fa hoarovan'ny fanjakana miaraka an'io ala eo. Zay zao ny fagnirianay mekea zay. Fa tsy hoe zahay koa ro tsy hipetraka eo dia zay ny mampalahelo anay fa mila iverinao zahay, mila hipetraka eo zahay. Fanontaniako farany tompoko dia ny hoe maro ny foko any amin'iny faritra atsimo nosy iny, atsimo andrefana indrindraindrindra. Ina marina tena hoe mampiavaka zay foko mike zay amin'ireo foko hafa any amin'ny faritra atsimo iny? Marina teny fanontaniany madame Danila ny mampiavaka ny mekea. Izy tena mivelo anaty ala ao, tsy mivoaka n'ala. Ala maina an'io, tsisy rano na kely. Dia izay hoe sakafo voajanahary zay avao gn'ao, babo zay avao ny ranonay, solon-dranonay. Dia raha fararaka koa gn'ora litsaky ray koa fa avaratsy hoe fiantsoan'olo aty dia misy hazo be koa misy lavaky dia idiran-drano dia igny ro alainy amin'reto kapila reto zao asianay tantely, kapila agnaran'ity, asia tantely ro asia rano, angalanay rano dia zay vao mahazo misotro rano. Raha fa tampitsy ny ranon'ora dia fa tsisy rano, babo avao ny sakafo ny ranonay amin'izay. Dia amin'izay amin'izao izy fa mialany zay dia fa sahirana amin'izay zahay ny raha hoaninay eo fa sahirana fa manana hevitsy ray, manany eritseritsay zay mekea lany izay avao, tsy ny lany izy tsy nipotika. Ray lafa mialy babo magnady ovy ala dia mitsanga mohatr' izao zao fotony manao an'izao hoe aty lavitra aty zay magnady azy dia alinay magnahy dia tsy asorinay ty. Fa lafa azonay le volon'igny amin'izay dia lembefanay ndraiky le lavaky totofanay dia maniry avao ty. Dia tsy ny lany tamingany raha zay mekea ro mipetraka eo avao miainao tsy lany. Fa olon-kafa dia mahita tantely zahay agnoe tantely koa dia enganay maminy agnaty lavaky ao dia tsy alanay aby dia tsy mandeha le tantely fa mijano ao avao. Fa raha voalay aby dia lasa mijano. Igny amin'izay teanay ho averina ndraiky fiainanay taloha egny dia izay mahasarotinay aminay ala eo. Raha vao mahita olo manampakala raha amin'izao vao maika zay fa miantso manampahefa zay hoe misy manampaky gn'alany mekea. Fa tsy nanaka tamin'ny taloha egny zay nitsoaka avao, lasa mitsoaka avao
tsy miteny dia efa tsy hanao an'iny zay fa iaro an'io alana io hoarovana io dia tianay zao hiara-iasa amin'ny fanjakana zay ny tena ilanay zay hiara-iasa amin'ny MNP. Isorana fenanao tsy vahoatra nitondra fanampanazavana bebe kokoa mikasika iny boky sy foko mikea iny fa lafam-baovao hafa kosa indray teo amin'ny laharana fahatelo no nisy ny ekipa ny Cool TV FM tamin'ny taranja basketball nandritra ny lalao ara-pilaharahinda teo amin'ny sampanao gazety androany fotoana nafany ireo mpanao gazety avy amin'ny Elo-Manjery isan-karazany nizara faliana amin'ny iray mahiray eny Ankianjazy Kaiton Andriatsilavo. Tsara hatrany ny vokatra ho an'ny ekipan'ny Cool TV FM nandritra ny lalao ara-pilaharahinda teo amin'ny samy mpanao gazety iray eny Ankianja tamin'ity taona 2024 ity. Etsika ara-panatanjahantena no karakarain'ny OGM na ny olafitra ny mpanao gazety ahafana mifampizara sy mifanakalo ary indrindra miara-miala voly sy mifaninana eny Ankianja. Teo amin'ny taranja basket nahazo ny laharana fahatelo ny ekipan'ny Cool TV FM. Kila watu tada kikiri za Cool TV zani tukakile luma za vyala wae teo amin'ny taranja baolina kitra kosa nihitsana teo amin'ny ampahifadalana ny ekipa raha ny fanandrana tamin'ny RVS. Fotoana ny aonan'ireo mpisehatra samihafa amin'ny tontolon'ny aino vakijery ny androany ary antenaina hitondra fiarah-miasa vaovao anatsarana ny sehatra iraisana. Tapitriny ny iray eny Ankianja izay tena kianja ary mirosy sy manatsara hatrany ny eny Ankianja izay tena kianja ihany koa ireo mpanao gazety tsirairay avy dia niasa amin'ny maha-mpanao gazety azy. Eo amin'ny trangam-piarahamonina kosa indray ny trangana fanafiana Thomas Boay komuna Belbaka ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ny maraina teo ka tokantrano misy roa no lasibatra tamin'izany naratra mafy vokatry ny kapa famaky nahazo azy ny iray mpianakaviana sady mpanolontsaina eo anivon'ny komuna Belbaka izay efa manaraka fitsaboana eny anivon'ny hopitaly amin'izao fotoana. Anja Robert Kolo Mahajanga. Andriaka ny raha tao Masiaboay, commune Belbaka, distrika ny Mahajanga faharoa, tokony tamin'ny 4 ora maraina teo. Tokantrano miisa roa no voatafika nandiana dahalo mirongo fitaovana maranitra, ka ny tokantrano iray voalohany nazahoany ireo dahalo vola mitetina 2 hetsy ariary, raha toa ka vola 5,000 sy R1,000 kosa no lasa taona tokantrano iray faharoa ary naratrana mafy nandritry ny fanafiana ray mpianakaviana iray. Arak'izao fanazavana hoentin'ny fianakaviana izao. Diran'olo tao an-trano izy mivady ka ny tapatapahan'ireo ny tongony, tapaka ny tanany, ny frein-dreo ny lohany, dia nitorandreo boriky ny maso. Tao an-trano ny vola 5,000 sy R1,000 nazondreo tao an-trano, dia rojo ny vadiny, peratra ny vadiny satria reo niteny tamin'ny madama zany aza miteny anao ary aza mihetsika fa raha vao mihetsika anao tonga dia efa maty fa misy be napetraka andreo taminazy. Dia niteny ireo asoro rojonao, asoro peratranao mety vola. Dia ireo manao epicerie kely dia menaka no entindreo. Reo amin'izay alohan'ireo hiala zany niteny hoe atsika andeha fa andro fa mazava fa ifa tsy mahavelona azy fa maty io. Lasa reo le arma ndesindreo tany, arma blanche mafiteny azy satria tsy basy fa famaky dia baramine ny gilendreo, varavarakely grille de protection ny poandreo baramine. Fa le famaky zany nanapandreo tongotra anazy sy tagnanazy. Zany zany fandehan'le raha nisy eo tany. Nanomboka tamin'ny 3 ora maraina no efa niodiody tao Masiaboay ireto dahalo ireto ary efa nanafika tokantrano iray izy ireo arak'izao fanazavana manaraka izao. 10 minitra an-trano, sasany atokotany tsy andreo, isan'ny fareo miteny tsy mahazo miboaka anareo ary tsy mahazo miteny nantsy vonjeo. Raha vao miteny anareo maty, aia vola aminareo. 200,000 ariary vola lasandreo tamin'le trano voalohany nitafindreo. Eo amin'ny environ 150 na 200 metra elanelan'ny trano. Le trano roa fanakaiky le samby nitafindreo zany. Ka dia le tany moa tsy dia naratra firy fa reo fa naratra kely. Fa le Jean Ezebro le hitanareo amin'ny sary any izy tena hoe naratra mafy. Efa tonga teny an-toerana ny avy ao anivon'ny zandarmeri-pirenena nanao ny fizahana rehetra ary efa manaraka fitsaboana ao amin'ny hopitaly Benandrova Mahajanga kosa ilay mpanolontsaina kominaly ny komuna Belbaka izay voafira teo amin'ny lohany, teo amin'ny tanany ary ny teo amin'ny tongony.
eo amin'izay tontolo ny trangam-piaramonina izay hatrany fany Antsirabe kosa indray finday no fahanana no mipoaka ka nahazo fatana gazy no antony nahatonga ny firehetan'ny afo ka namahy ilay trano lehibe misy rihana 3 tao amin'ny fokontany Antsenakely tao Antsirabe ny maraina teo tokony ho tamin'ny 7 sy 9 tsy nisy ny ainana fohy nisy kosa ireo naratra ary naharitra ora 2 no fehezany ireo mpamonjy voina ny afo vao maty tanteraka kolo Antsirabe. Tokony tamin'ny 7 sy 5 maraina teo eo dia nitrangana trano Matsiravina teto amin'ny fokontany Antsenakely atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Trano iray lehibe misy rihana 3 no maikila firehatra tanteraka ireo entana rehetra tao anatiny, indrindra fa ny tao amin'ny rihana 7 sy ny rihana 2 ary ny tao amin'ny rihana voalohany kosa dia tsy nisy voakitika. Raha lohana ny vaovao azo tetỳ toerana dia tao amin'ny rihana 2 no niatobohan'ny firehetana antony raha ny fanazavana lehibe bokotany dia finday izay chargena no nipoaka ka nanakaiky fantana gazy. Ary ino no nitarika ny afo avy eo ka tonga amin'izao famaizana rehetra izao. Tsy nisy ny ainana fohy fa nisy kosa ireo naratra vokatra izany raha ny fanazavana. Ny charge téléphone tao amin'ny 2e étage ireo mbola eo ambony fandriana misy gaz nefa eo akaikin'le téléphone amin'ny charge nipoaka le téléphone amin'ny charge dia nakany amin'ny gaz inona tonga an'le afo. Tena le trano koa zany ngeza be zany ataoko hoe misy rihana anankitelo dia ny fidirana any anatiny koa teritery le fidirana ao amin'le trano dia izay zany nohatrany hoe nanakisarotra kely tamin'ny mpiasan'le mpamono voina hidirana tao fa isaoran'Andriamanitra aloha fa voafehy tanteraka ny afo adiny 2 teo eo. Ny fokon'olona moa mba niezaka ihany koa mba nanampy an'izy ireo naka rano amin'ny sio hamonona an'le afo fa tena tsy nahenika an'izany le afo satria miledaleda be fa be da be zany ny gaz tao anatin'io trano io dia izay mahazo gaz zany dia avy dia mipoaka le gaz dia ny olona koa matahotra tsy dia niditra firy tamin'le izy. Nisy naratra ny zaza may satria le vao maraina le izy dia ny zaza mbola matory mbola eo ambony fandriana daholo no lasaingana nisorina ny zaza na noentina ny zaza noentina nitsoaka an'le afo fa raha tsisy pompier angamba teto Antsenakely dia nihitatra eraky izay nanodidina ny trano rehetrarehetra zany may daholo. Tonga ara-potoana ireo mpamonjy voina avy eo anivony fatrivakinankaratra sy ny teo anivon'ny commune Ambonivohitra Antsirabe izay niezaka nifeny afo ary naharitra ora 2 teo eo vao aty tanteraka izany indrindra fa ny tao amin'ny rihana 7 sy ny rihana 2. Tao anatin'ny fitatainana tanteraka kosa no niatrehan'ireo olona tamin'ireo trano manodidina ny firehetana raha ny fanadihadiana trano. Vao avy sakafo maraina zany zay goronangorona daholo aloha izay zavatra rehetra hoe important tamin'ny fiainana ny ordinateur nina ny fianarany ankizy sy ny sisa rehetra. Angena ihany aloha fa tongavan'le pompier fa raha tsy izany tena aloha satria ny zavatra anankiroa mipoaka be tary ambony tary izany hoe gaz angamba zany mipoaka be ohatran'izay dia tena iny tena nitarika an'le afo saika tsy nety maty fa voafehy ny afo midedadeda nakaty nakany ohatran'izao nakaty amin'ny tranonay. Misaorana an'Andriamanitra aloha satria isan'ny tao amin'ity trano maity moa ny zanakay mipetraka nefa moa dia tao amin'ny premier étage tsisy ninina nanafody tsisy zavatra voakitika aloha fa na izany natr' izany aloha le fototra avisasa zany tena ilaina mila manara-penitra zay zay mihitsy nanaovana soava amin'ny fanjakana hoe mba zero ihany dia le olona tokony nanorina trano fa tena somary efa kitoto loatra le izy ndraindray akaiky loatra daholo le toerana tena zara raha misy kely ahafahana miala kely ny trano fanakaiky oatra reny toy lalana hidiranao amin'le toerana koa somary teritery noho izay le toerana zay tokoa hoe tena kely dia kely nafahanao miditra dia sanatria sendra na ohatr'izao dia tena naniainao aza stady tsy voafonjanao raha sanatria. Hatreto dia tsy voafaritra mazava ny isan'ireo fianakaviana izay nipetraka tao amin'ity trano izay nitrangalo loza ity fa nandritra fanadihadiana izay nataony mpanao gazety tetỳ an-toerana no nahafantarana fa olona 5 miaraka amin'ny ankizy kely no tao amin'ny rihana 7 raha ny fanazavana ity renim-pianakaviana izay niara-ambony ity. Fo andeha fohy solo-akanjo andeha hivoaka dia hivoaka tena ny akanjo raha kely miorakoraka le ao ambany izy tsy manana hoe fa miorakoraka fotsiny ataoko hoe aty tokotany aty amin'ny arabe dia mijery dia voatao dia ny ankizy kely mbola matory avy dia ny taty ambany naka ny ankizy kely tany ao aby na volana entana fa na aty amin'ny farany ambany no mivarotra manao restaurant aty ambany ity dia mahay aby ny entana vola mahay aby ny akanjo tsy misy akanjo aty akoditra zao tena tsy misy ninina mihitsy tamina volamena tapitra ao aby ny akanjo tsy misy
dia mba mangataka fanampiana izay mba azo atao any amin'ny filoham-pirenena any fa tena enjana na antroana sy lamba ty filaza zao tsy misy enjana. Araka izany dia manao antsoava amin'ireo malala-tanana sy tsara sitrapo ary ireo tompona ndraikitra eto amin'ny tanàna Antsirabe ireto fianakaviana miarambony ireto mba hijerevana manokana azy ireo makasika izao vony izay niseho tapika izao teto amin'ny fokotany an-tsena kely atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray a New York nanao hetsika fitakiana ny sy ny fitsaran'ady ao Gaza ny ampitsaharana ny famatsiana fitaovam-piadiana ny Israel ary ny fampitsaharana ny fifanarahana rehetra amin'ny governemanta israeliana ireo mpianatra manohana ny Palestina eny anivon'ireo université amerikana. Vokany mpianatra manodidina ny 2,000 teo omaly no novoasambotra ny mpitandro filaminana tany an-toerana fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Nidina an-dalambe ny lanja Sorabavet omaly ireo mpianatra manohana ny Palestina eny anivon'ireo université misy roa ao New York. Mpianatra manodidina ny 2,000 teo nandritra ny hetsika no voasambotry ny mpitandro filaminana tao an-toerana. Raha iverenana isany takin'ireo mpianatra ao New York ireo nitsahatra ny fanampiany ny tafika Amerikana ny Israel, ny fitsahatra ny ady ao Gaza ary ny fanapahan'ny université ianaran'izy ireo ny fifandraisana amin'ny governemanta israeliana. Hetsika izay ahina tsy ampamaritoerana ny filoha Amerikana Joe Biden eo amin'ny hazakazaka ao amin'ny fifidianana manaraka eo. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Choisissez des matériaux sûrs pour vos constructions et votre foyer pour ne plus stresser. Vasimax vous a présenté Mivabo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.